Nampahafantarana ny 20 febroary 2021 teny amin'ny foiben'ny MPE teny Nansana na ny Malagasy matianina amin'ny fiompiana ny tsenaben'ny fiompiana ny jono ary ny fambolena andeha amin'ny faharoamby folo izay ho tanterahana ny 2 ka hatramin'ny 4 Mey 2021 izay atao amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina. Hetsika fampiratiana ara-barotra ho fanomezan-danja ny mpiompy ny mpamboly ary mpanjono ifandray amin'ny mpisehatra hafa ifanakalo hevitra ifampizaratra kefy ho fanatsarana ny asa fiariny. Marihana fa manoana tanteraka ny FEPA andehan'ny faharoamby folo ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono satria manome lanja ny fampiroboroboana ny famokaratra eny amin'ny tontolo ambanivohitra ity hetsika ity izay dingana lehibe ho fanatanterahana ny velarano fasivy amin'ny fahavitantena ara-tsakafo izay tanjona lehibe tratrariny ministera. Manana tosika tokoa ministera satria raha namalala fa ny tanjon'ny ministera dia ny resaka ny fahavitantena ara-tsakafo ary anisan'ny zavatra ataon'ny MP indrindra ny fampiroboroboana ny fambolena fiompiana ary ny jono ary izy miara-miasa ny mpiantsehatra izay tohana ministera ireo mpiantsehatra ireo izay no antony tena ho ataon'ny ministera. Lohahevitra ho avotra amin'ity hetsika ity ny fiompiana ny jono ary ny fambolena no fototra ny fampandrosoana maharitra eto Madagasikara. Raha miresaka ankapobeny aloha zany malagasy dia tonga dia miteny izy hoe mpiompy sy mpamboly izahay ao anatin'ny ankapobeny zany fa ny tena tiana resana zany dia amin'ilay matianina be professionnel tena manao an'ilay asa zany tsy dia misy loatra aloha ny atotanisa fa araky ny fanazavana teo izahay dia manentana ny olona zany manao fiompiana mahavelona, fambolena mahavelona, jono mahavelona tafiditra anatin'izany moa zany famokarana trondro anatin'ny jono. Hiavaka ny hetsika amin'ity andeha amin'ny faharoamby folo ity satria mifanojo indrindra amin'ny fankalazana ny 20 taona ny orenan'ny MPE ary isy hetsika samihafa anamarihana an'izany. Ho hita ao avokoa ny mpisehatra rehetra amin'ny fambolena ny fiompiana ary ny jono. Ao ihany koa ny fitaovana sy kojakoja mahakasika izany, ny asa tanana, ny vokatra voahodina, tsy adino ihany koa ny mpisehatra amin'ny tontolo iainana sy ireo mpisehatra eo amin'ny tontolon'ny famatsim-bola. Mihoatra ny 300 ny trano eva ho hita mandritra ny FEPA ary 3 alina ny mpisidika andrasana.